Samy vavaka izy a. Andriamanitra misaotra anao zahay ary mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao ka nisy ty fotoana androany ity afany manompo anao sy mame voninahitra anao Andriamanitra. Mideranao sy mankalazanao zahay satria fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay fa tonga ara-potoana mamonjy an'ity fotoam-pivavahana androany miditra amin'ny valora ity. Miarahaba anareo zahay ary manonona ny fiadanan'i Jesosy mba hitoetra eo amintsika tsiraray avy. Ary manonona ihany koa anty taona 2024 roa volana sisa dia hifarana Andriamanitra ne ametraka souvenir tsara ho antsika amin'ity taona ity. Ka na dia teo azy ny zavatra ratsy nentin'ny Covid-19 dia ho sarony izany noho ireo zavatsoa fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ity roa volana farany meloniny amarana ny taona ity. Ka ho fisaorantsian'Andriamanitra satria mino tsika fa ho ataon'Andriamanitra izany dia tehaka faran'izay mafy isika. Alleluia. Faharoa miarabantsika rehetra izay efa tonga eto arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ny tompane amarina ny tsodrano sy ny teny izay efa nataoko taminareo teo. Ho atompontsika ny fotoam-pivavahana amin'ity androany ity dia zao ny teniko aminareo, zao ny afatra. Aoka tena hanompon'ny tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Amen na? Aoka hanompon'ny tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Na isika izay efa tonga eto, na ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any.
aoka anompony tompo amin'ny fontsika rehetra isika. Aza atao fombafomba, aza atao fahazarana ny fanompoam-pivavahana ataontsika tahaka izao, fa ataovy tena amin'ny fona manontolo. Fa Andriamanitra hoy ny Baiboly mpandika ny vo sy ny fo. Zany hoe ny ao anatinao rehetra ao zany dia dinian'Andriamanitra daholo, fantarin'Andriamanitra daholo. Ka ataovy hitany amin'ny androandroany ity fa tena hoe anompan'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo anao. Tantaraiko aminareo mikasany amin'ny Josoa. Josoa dia voalaza amin'ny Baiboly hoe mpanompo misesy. Mpanompo misesy no fidina no tendrena mba anompo any misesy. Dia izao ny zavatra anankiray tena nampitolagaga, tena mampahery. Tateoriana rehefa nifidy olona Andriamanitra hisolo amin'ny misesy mba hitondra an'ireo zanak'Israely vahoaka an'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely, dia tsy nitady olo-kafa Andriamanitra fa Josoa izay voalaza hoe mpanompo, natao hanompo amin'ny misesy. Ino no tendreny, ino no fidiny mba hisolo toerana amin'ny misesy hitondra ny zanak'Israely olon'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Inona ny antony? Satria le fanompoana nataon'i Josoa any misesy dia tena nahafalan'Andriamanitra hoe zanaka tena olona manompo, tena manompo amin'ny fony rehetra. Ny olona mpanompo angery havana ka tsy mba manana eritreritra hoe anana avenira tsara e. Kanefa izany ary dia tena hoe nanompo tamin'ny fony rehetra izy, tena vokatry ny fony ny fanompoana izay nataony. Ka raha ny fidolon'Andriamanitra dia hoe andeha ho aiza moa hitady aniza fa efa mahita ny olona io ao, io no atsoko mba handiba misesy. Ary ny fanatao misesy apetrako ao aminy mba afany mitarika ny zanak'Israely oloko ho any amin'ilay tany tondraka ronono sy tantely. Ka hoy aho hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo anao. Zay rehetra ny tanana antsika rehetra ty anoloana dia ekeo akatoavy arao fa ahasoantsika rehetra izany. Amen. Roay mihitsy ny devoly izay mety manengelana saina sy ny eritreritra ao hivilivily lalana hafa hoe miana varatra na miana atsimo. Foka tena hifantoka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sika rehetra. Eny, na dia ianareo any tokantrano any azy manaraka zao fitoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook dia aoka hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra ianareo. Anentana antsika ho amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Hitsaka antsika rehetra, hitsaka antsika rehetra hiterana ny tompo amin'ny fontsika manontolo. Alleluia. Mpifaliana indray no iarahantsika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ny zavatra fantatra dia eto ny tompo androany, eto ny fanatrehany androany. Ho antsika ena tokantrano ihany koa dia ao amin'ny tokantranonao ao ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ho ana manokana izay mijoro eto dia tamin'ny mbola fahazazako dia efa nivavaka tamin'izao fiangonana izao. Ary hatramin'izay nivavako dia tena natsapako fa tsy misy soa ahy afa-tsy tao amin'ny Jesosy irery ihany. Mekena misy ny ady, misy ny olana fa nampandresy afoan'Andriamanitra. Androany koa dia tiako tsampanao hoe tsy misy soanao afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Sa tsy izany e? Tsy misy soanao fa izy mitany fiainanao ary izy mitantana ny fiainanao. Andao ary etsika mezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izay hira izay. So
ny tena hiavaka, tena manana fifaliana hafa kely. Tsika anie tena olona sambatra satria tsika dia nomen'Andriamanitra fifaliana hafa kely tsy mitovy an'izao tontolo izao e. Tsy tsika mihitsy ilay kristianina tesitesi-davana, motomotsiravana, tsy mba ahitana fifaliana mihitsy, fa itsika dia tokony olona hiavaka, sa tsy izany e? Tokony olona ho faly sy ravo ao amin'Andriamanitra foana tsika, sa tsy izany e? Andao tsika mbola hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'izay hira izay, faly sy ravo manana anao. Ataka ona notany sana ny falomezana Sidina melana ny fahotana rehetra vitako Fihetsiketsika te andiany ny tongotro Fientanentana faliana ao atatrako Fanisy ravanao manana anao Jesosy Samindrina ny mifaliko sy anisa Fanisy ravanao manana anao Samindrina ny mifaliako Fanisy ravanao manana anao Jesosy Samindrina ny mifaliko sy anisa Fanisy ravanao manana anao Samindrina ny mifaliako Falina watatako Ula sabs tataratu ananarana Panarana manakeri manalalimasu Kets kade adia neditu Entana falina watatako Falisi ravanao manananao Jesu Sandrina ni faliku si adisa Falisi ravanao manananao Sandrina ni faliaku Fanisy ravanao manana anao Jesosy Samindrina ny mifaliko sy andisa Fanisy ravanao manana anao Samindrina ny mifaliako Fanisy ravanao manana anao Jesosy Samindrina ny mifaliko sy andisa Fanisy ravanao manana anao Samindrina ny mifaliako Ravanao manana anao Jesosy Samindrina ny mifaliko sy andisa Fanisy ravanao manana anao Samindrina ny mifaliako Samindrina ny mifaliako Samindrina ny mifaliako Samindrina ny mifaliako Halleluja! Halleluja! Ndao tsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra fa izy ilay mpanjaka ny mpanjaka tianao izy areto ny fanatreany androany dia mbola hideran'Andriamanitra tsika porofotsika fa tsika dia tsy afaka ny tena aomby amin'ny asan'Andriamanitra raha tsy misy ny fanahy masina andao lazaintsika fa mila ny katsiky ny fanahy masintsika ary mila ny osotro ny fanahy masina andao mbola hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'izay izay titoko Jesus,
andao mbola ifantoka ihany tsika ilaza fa na eo midiny ianao midina aminao ny fanahy masina androany ikasika ianao izy ary tsy ala maina ianao raha tonga tamin'ity toerana ity ho voatosany fanahy masina ny heriny ianao androany ary ny fanahy masina nanao ny asa magaga eo amin'ny fiainanao
anda nama Yesia dia mbola isoratsika an'Andriamanitra hatrany hatrany a ny fisiany zao fotoam-pivavahana zay tanterantsika ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ary mbola manentana hatrany hatrany aho hoe aoka nompony tompo amin'ny fontsika manontolo isika na isika manarika mivantana an'izao fotoam-pivavahana zao na ianareo manaraka an'izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook any tokantrano misy anareo any raha ohatra tokoa ka tena amin'ny fonao no andraisinao anjara anompona an'Andriamanitra dia tiako milaza fa faly Andriamanitra ny amin'izany dia aneo fahasoavana lehibe amin'ny fiainantsika izy halleloia amin'ity androandroany ity mo manarika eto Jesosy amen na manarika antsika eto izy noho izany mampaheranareo rehetrarehetra raha misy marary aminareo toka eto aoka amelona fanantenana fa isy herin'Andriamanitra anasitrana amin'ny aretina na inona zany aretina zany hositran'Andriamanitra satria ny Andriamanitra efa vatsika Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra halleloia dia raha manana olana ihany koa dia mitovy amin'izay mihitsy manana an'Andriamanitra mpamaolanitsika tsaroko dia mandeha tojolana ireo mpianatra satria ho Jesosy tamin'izy ireo omenareo aniny ireo ny mpianatra na miesosokevitra ny Jesosy hoe raha vao ny vahoaka aleo ody any amin'ny tanàna misy azy hitatsakafo fa efa atelolona zao no niaraka tamintsika tety amin'ny tany hevitra ry zareo efa nona ny olona efa lany vatsy ny olona dia ho Jesosy omenareo aniny ireo olana lehibe zany ahoana no ahafahantsika manome sakafo ho an'ireo olona be dehibe ireo dia imerivo farafakeliny ny isan'ny olona dia so ihany fa nisy anankiray tao mba mitondra mofo-dimy mitondra anankiroa participation ty tompo mba misy mofo-dimy mitondra anankiroa avita ino anefa ity hoe tety ho Jesosy tena nova Jesosy sorana vita misorana zarainareo ity dia inona zavatra nitranga ny vany ny olana tsy takatra ny saina zava-nisy mofo-dimy mitondra anankiroa no ny herin'Andriamanitra mahagaga dia navoikolona be dehibe amen na manarika antsika eto Jesosy zay nanao zany fahagagany zany amany olana ny fiainanao izy amany olana ny fiainanao izy ena dia nareo any tokantrano manaraka zao fandarana zao azy manaraka zao fotoam-pivavahana zao dia azon'Andriamanitra idirana any amin'ny tokantranonareo any dia hovany any koa ny olana ho fisoratsy an'Andriamanitra satria anao an'izany izy dia andao hiteka aranorakoraka mafy be halleloia halleloia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any fa izao anefa andaontsika hivavaka dia amboary zay tokony amboarina ny amin'ny fiainanao ahitso izay tokony ahitsy amin'ny fiainanao amafiso ho an'Andriamanitra aloha mombanao rehetra ary ibebao zay fahotana nataonao na zavatra ratsy tsy nety nataonao reny zavatra reny mantsy manakana ny tanan'Andriamanitra tsy hitsotra tsy hamonjy za eto mitsangana miteny hoe eto Jesosy hositraniny ianareo eto Jesosy amaolana eo fiainanareo izy ary ho ataony tokoa zany tena ho ataony zany ahoana amin'ny baiboly mahatoa ny tenin'ny mpanompoko aho ary matateraka ny saina omeko ny hirako fa saingindrisy raha ohatra ka misy sakana aminao dia tsisy azon'Andriamanitra tao ary anisan'ny sakana ny fahotana tsy nibebahana ny eloka vitanao tsy nanaovanao fifonana reny zany ny sakana reny zany ny sakana ka andao ny tenao an'i Jesosy dia hitondra ny fahotantsika ny elokontsika ao anatr'Andriamanitra tompo hifonona aminao aho hibebaka aminao aho mamelany eloko rehetra ary sasao mirany Jesosy aho amin'ity androandroany ity toka zany dia hivavaka vetrany tsika rehetra samy manokatra ny vavany samy manokatra ny vavany na dia mbola misy kasibosy ary eny amintsika eny dia afaka miteny ianao afaka mivavaka ianao ianareo na tokantrano any dia mivavaha raha afaka mandoalika ianareo any tokantrano mandoale mihitsy
samynareo mianakaviany io mandoly fa Andriamanitra iainy mivavaka iarahantsika manao androany ka iala sakatsakana lay matokan'Andriamanitra tsy anatsotra ny tanany eo amintsika hivavaka dahotsika rehetra. Misaotranao zahay ry Andriamanitra eo manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay amin'ity androandroany ity fa ianao no Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay efa nitianay ianao ka noto aminao ho avy eto izahay anompanao eto izahay ary ankehitriny dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny famanginao ane iatefa aminay toka eto iatefa aminay toka eto ary ianao fanay masina no atateraka izany halleloia atateraka sitrapon'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ianao fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy ho toka famanginao Andriamanitra ifona ibebaka iala amin'ny lalan-dratsy ny olona amen ka no tena ho anao ho amin'ny famasinana ho amin'ny tempanahy tsara ka dia tsisy intsony ny efitrevitra zay mety ampisaraka anay aminao Andriamanitra samy mivavaka amin'ny folo manontolo samy mivavaka amin'ny folo manontolo mihaino mivavaka ataontsika rehetra ny Tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity mihaino mivavaka ataontsika rehetra Tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy halleluia 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 tsara ianao Andriamanitra mpanao tsara ianao Andriamanitra mpanao tsara ianao aoka hivavaka torapo mihitsy ianao anao vavaka torapo ianao loarina natao fonao mitadiava an'Andriamanitra dia ny mbola azo tadiavina mitadiava an'Andriamanitra dia ny mbola azo tadiavina izy ny rany Jesu ny rany Jesu ny rany Jesu numana dia ho ahy apetrao eo amin'ny fono amin'ny tanana teniko aminareo fanamafisana zay fanambarako teo ihany miaraka amintsika Jesosy zao ny voasoratra fa na aiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako dia aiza izy eo vo Jesosy ary amin'ity fitoam-pivavahana androany fidirana faharoa miditra amin'ny valo ity dia tiako mampafantatra anareo fa zay rehetra mino androany ka marary izy dia ho sitrana na inona retina amin'ny fiainanao na retina ho fo na retina any amin'ny tovany na retina vatatenanao na cancer aoka fantatsika rehetra fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia mpanasitrana ny aretina rehetra ary Jesosy efa nirahana mba hanasitrana ny aretina rehetra ary zay rehetra mino azy dia mendrika homena fanasitranana ka raha maharary tokoa ina toka eto dia raiso ny fanasitranana fa homena cadeau spécial ho anao zany ho tanteraka zay manao amen ho sitrana daholo ny marary rehetra dia mafisika any koa tahaka izany manaolana ho vonjena izy ary tsy andalo fotsy ty taona roapolo sy roa arivo ity fa am'izao reo volana farany
milona marana taona izao a isy souvenir tsara apetraka-andriamanitra aminao andao tsika teka mafan'andriamanitra ihany andao tsika teka mafan'andriamanitra ihany jesosy jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleloia dia ny voninahitra moa an'andriamanitra irery ihany a misaotra azy isika amen na ndao tsika amin'izao fotoan'izao iroso amin'ny fandarana manaraka dia ny afantsika mitondra ny fanatitra ny fitondrana fanatitra dia endrika anankiray a anompontsika an'andriamanitra ao anaty baiboly eo zao a dia nisy olona voasoratra hoe nanompo an'andriamanitra tamin'ny fananany rehetra zany hoe le fananany lay arenany dia netiny nanompona an'andriamanitra ka etamika ihany koa ianareo mba anao an'izany amin'ny fo manontolo raha hitondra ny ampahafolo-kareny ianao ampahafolon'izay nitahin'andriamanitra anao hitondra ny fanatra mahazatra toy ny fanaontsika sakalady ianao dia ataovy amin'ny fonao manontolo zany ary ataovy amin'ny finoana hoe raha manome a dia arabaky teny andriamanitra nome ahy andriamanitra lokatra varavaranlanitra ho ahy ary amin'ity taona ity dia ho tahin'andriamanitra aho ain'andriamanitra ke mitanao araky nefa nambarako taminareo hoe mofidimy trondro roa ain'andriamanitra nampitombo an'izany tsy takatry ny saina fa dia ny zava-misy dia hoe voky ny olona ary mbola nisy rombe fotsibika ambony dia azon'andriamanitra tao zany zay nge mandriamanitra ny andriamanitra ivavahantsika mpanao fagagana mpanao zavatra lehibe tsy sakatry ny saina ary miasa izy eo amin'ny olona zay mihiny fa jereny fotsiny ho an'ny olona zay tsy mihiny ka engany mba iny daholontsika rehetra andao ary a anao hira anankiray sika dia ho anareo zay nalomana ny ampafolony zay nitahin'andriamanitra azy a dia mandroso ty anoloana maka sisiny atso anareo ny sisiny avato a mitondra ny ampafolony zay nitahin'andriamanitra anareo hiderany tompontsika rehetra ao anatin'izany alleloia ndao mbola hideran'andriamanitra amin'ny alalan'ity iray tytsika tompo misy sandraty ianao Sandrade
eo amin'ny fiainam-pianaranao fahazavany izao tontolo izao. Nao tsy kitsangana iteran'Andriamanitra tamin'ny toerana ity dia tena miterazy ianao androany. dia samy makatoerana dia araka ny fanaontsika mosika ny faranvolana tahaka izao alato faranvolana dia mizara valopo raky dehibe valopo raky dehibe zany hoe fanaontsika sambolana le izy itsika manoana ny asan'Andriamanitra indrindrindrindra fa ny fividianana tokotanim-piangonana fanamboarana trano fiangonana sotra n'Andriamanitra isika fa atao anatin'izay folo taona izay a dia trano be dehibe mihitsy nefa voatsangantsika tany amin'ireny sapana zay nanorenantsika asan'Andriamanitra ireny ary anisana mpahery ahy dia ny fahitako ary ataoko fa marina l izy tsy natsapa navesatra anareo raha netanina nanao raky dehibe raha nanamboatra nyreny trano fiangonan'ireny tsy natsapa hita mavesatra ary mbola maniry aho hoe tsy ho tsapanareo mihitsy zany hita mavesatra amin'ny fanoanana fanamboarana tranon'Andriamanitra izany amen na alleloia ka ho zaraina le valopy a dia samy makaraisan'olona dia amin'ny herin'ny androany no averintsika le valopy misy fandraisana anjara omena anarana hoe raky dehibe ka za mbola ampidirina anaty poketranao anaty posinao aloha le valopy a fa tazomena tananao eny a mba afantsika mivavaka eo anatrehan'ny tompo ho an'le valopy zany mbola hiderana tompo ihany tsika rehetra ho anatin'izay tompoko alleloia loatsika mbola hideran'Andriamanitra tsany a ohatra ny ho tsara metytsika mezana voninahitra an'Andriamanitra What
utsara Itzilayandro nataony Jehovah otrany utsara otrany utsara otrany utsara Itzilayandro nataony Jehovah Itzilayandro nataony Jehovah otrany utsara otrany utsara otrany utsara Itzilayandro nataony Jehovah Isanandro Samarai Jamulareina Rekufamgai Yamakane Sanuta Fidi Tadwane Sita that's like a star Efate Natsare Efate Natsara Efate Natsare Efate Natsare Itzilayandro nataony Jehovah efate natsara efate natsara efate natsara Itzilayandro nataony Jehovah nataony Jehovah raha mbola misy mafina zany tompoko dia ataovy e ho an'Andriamanitra le tehaka fa tsy ho ahy samy mitehaka ihany izy samy miara maka toerana tompoko dia maka toeranareo amaky baiboly avy hatrany isika arak'izay voalaza atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie rano marina tokony hitondra baiboly daholintsika rehetra satria andeha anompo an'Andriamanitra amin'ny manaraka dia mitondra baiboly foana aza misaraka baiboly mihitsy anao Deutéronomie toko fairaiky amby folo no vakiana ny dimy faina amby roapolo fa fito amby roapolo fa valo amby roapolo toy zao no voalaza ao samy mihaino tsara indro izao mametraka fitahiana sy ozina eo an'lohanareo anio fitahiana raha hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo zay andidiko anareo anio arozona kosa raha tsy hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo fa ivily iala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba aleha anareo ka anaraka andriamanikafa zay tsy fantatrareo Galatiana indray no vakitsika toko fatelo dia ny andininy fa 13 sy 14 Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona amonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo
mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'ny Abrahama aro amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry havana malala manarika ty fotoana ity, aorinan'izao fitondrako ny tenin'Andriamanitra izao dia hivavaka ho anareo aho, ary ny vavaka ataoko dia ny anapaka sy ny anafoana ny ozona raha toka matsapateny ianareo fa tena mbola misy an'izany tokoa eo amin'ny fiainanareo. Ary hoe soroko amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'izay ihany koa reo aretina nety ny ozona na reo olana nety ny ozona. Mintsy matoky isika fa sitrak'Andriamanitra ny anaovako an'izany vavaka izany ho anareo, ka ianareo izay mino, ianareo izay mangetaheta famonjeny fanafahana dia atsapa tokoa ny famarinan'izany. Amenna, amenna. Eny, na dia ianareo any amin'ny tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook azy dia mino sy matoky ry havana fa zay tsapan'ny olona ato anaty tranon'Andriamanitra ity dia afaka no tsapanareo ihany koa any amin'ny tokantrano misy anareo any. Mazava ny voalazan'ny soratra masina lay novakiana teo, tena misy ny ozona. Zay zany tiako ambara, tena misy ny ozona, tahaka ny fisian'ny fitahiana, tahaka ny fisian'ny fanambinana, tahaka ny fisian'ny fahombiazana zay tonga eo amin'ny olona, dia tahaka izany ihany koa ny fisian'ny ozona zay tonga eo amin'ny olona. Raha zavaina tompoko, ny ozona dia hery ratsy, hery ratsy tsy hita maso. Tena raha-baka teny, hery ratsy tsy hita maso, tsy hita hoe ho tsapaitanana, tsy hita hoe ho jerena, fa saingy ny zavatra ratsy entiny kosa dia tena mivaingana sy azo tsapaitanana. Azonao ve ny tiako ambara? Tena mivaingana sy azo tsapaitanana ny zavatra ratsy entiny ozona. Izy ozona no anisany fotsy ny aretina sarotra sitranina, ary fotsy ny aretina mety tsy ho sitrana mihitsy fa entina mandrakantitra na entina mandramaty mihitsy azy. Izy ozona no anisany fotsy ny olana sarotra vahana, na ihany koa fotsy ny olana mety tsy ho vaovà mihitsy fa entina mandrakantitra ihany koa na hoe entina mandramaty. Ary eto dia manambara amintsika rehetra fa tsy misy olombelona velona eto ambody tany ity ka mahay miala eo ambanin'ny fanozonana, mahay miala eo alohan'ny zavatra ratsy entiny ozona na aretina io na olana io. Na iotika vy izy, na iotika vanana izy, na ino nataony dia sarotra amintsika olombelona ny miala eo ambanin'ny fanapahan'ny ozona sy eo ambanin'ny herin'ny ozona ary miala amin'ireo zavatra ratsy nentin'ny ozona. Zavatra mety traka dia zao, arakaraky ny hitadiavanao vahaolana dia possible hoe miaratsy situation atrehanao. Eto zao dia mahatsara matsiaro tantarana vehivavy anankiray ato amin'ny likotoko fahavalo ato. Io vehivavy io dia narary amataona maro. Voalaza amin'ny Baiboly dia hoe narary nandritry ny 12 taona. Dia maha olombelona ny olombelona dia nitady vahaolana izy, nanatona dokotera, nanatona mpitsabo, nanatona hôpitaly, nandeha tamin'ireny toerana nolazainy ila hoe misy fanasitranany ery, misy fanasitranany ery, misy famonjeny ery, misy famonjeny ery. Fa hoy Baiboly manao hoe na dia efa nandeha tamin'ireny toerana ireny aza izy dia arakaraky ny nandehanany dia miamarary, miamafy ny fisehon'ny aretina. Zay mahatonga amin'ny teny hoe raha mbola ezaka avy aminao, avy amintsika olombelona ihany, no hoe tsika manohitra miala
eo amin'ny osina sy zavatra ratsy netiny dia ho tavela ianao ho antitra ihany ianao fa tsy afabela amin'ny zavatra ratsy netiny ozina ka ny vaolana tsara indrindra tompoko ho antsika raha ohatra ka matsapa fa misy ozina ho fiainantsika dia ny anapahana sy anafoanana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloia. Raha misy any antsika toka eto matsapa tena mbola misy ozina na misy ozina mitatao dia ny vaolana tsara indrindra dia ny anapahana izany ny anafoanana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay ihany. Fa raha tsy tapaka ny ozina tsy foana ny ozina dia mbola hijanona eo aminao ihany ny aretina sy ny olana raha ohatra tokoa ka izy ozina no fotosilay aretina na fotosilay olana. Ary za manokana mamparompon'Andriamanitra dia mampaheranareo hoe aza mba mangatakandro tompoko, aza mba mangatakandro zao mantsy no mahavoafitaka antsika ary asa na devoly mihitsy izy ity. Tsy vitsy amin'ny olona na matsapa hoe misy ozina ho fiainana dia miseho amin'ny alalan'ny aretina le ozina na miseho amin'ny alalan'ny olana le ozina. Fa saika ny fahitany azy dia hoe aretina somary kely bitika tsy dia manao ahoana, olana somary kely bitika tsy dia manao ahoana, ohatra hoe fijery ny azy dia tsy taitra tsy rototra izy fa avelany hitatao sy hitambesatra eo amin'ny foana le ozina. Na ihany koa no ny famitany devoly dia ohatrany hoe tratra fandrekerekena zany izy ka na dia efa misy zavatra ratsy mianjato amin'ny fiainany ary dia ohatrany varimbariny tratra fandrekerekena zany izy dia avelany hitatao sy hitambesatra eo amin'ny any le ozina. Aoka fatatsika fa ny ozina raha mbola eo dia tsy maintsy manao mission faran'izay ratsy indrindra izy na amin'ny alalan'ny aretina io na amin'ny alalan'ny olana io. Ary za manokana dia mampaheranareo hoe aza miandro voamafy voatoka saina hoe tena Jesosy io mila famonjenao mila fanampianao fa tena tsapako fa misy ozina eo amiko na misy ozina eo amin'ny ankohonako izany. Ka ny fantaniana mipetraka dia zao, ahoana tompoko no amantarana fa ozina tokoa no ao ambadika io aretina mahazo anao io. Ahoana no amantarana fa ozina no ao ambadika io olana zay mianjady eo amin'ny fiainanao io. Zay le fantaniana petraka. Ny valiny dia zao, ny valiny dia zao samy mihaino tsara. Raha misy aretina na olana miverimberina eo aminao eo amin'ilay taranaka dia ozina no ilazana izany. Raha misy aretina miverimberina eo aminao na eo amin'ilay taranaka dia ozina no ao ambadika izany. Ohatra, raha marary ianao amin'izao fotoana izao na manana olana ianao amin'izao fotoana izao, efa nitsapitena tatsy nitsapitena teroa anao, efa nitady vaolana tatsy tady vaolana teroa ianao, fa eninao sy tsapanao hoe tsy mety tena miala le aretina, tsy mety tena misinda le olana. Kanefa io aretina io na io olana io rehefa tena dininao dia tsy ianao ihany no misy azy fa hitanao foa to amin'ny ray aman-dreninao ihany koa nisy an'io aretina io na nisy an'io olana io. Na tany amin'ny havan'ireo ray aman-dreninao ihany koa dia hitanao hoe nisy an'io aretina io na nisy an'io olana io. Raha voazay zany le izy dia tsy edikevitra fa ozina zany no ao ambadika le olana, ozina zany no ao ambadika lay aretina. Ohatra efa nisy ty tantaraiko aminareo ity mba ho azonareo tsara ny tiako ambara, satria raha tsy azonareo mantsy le izy dia ahoana moa zany no atokanareo afaka amin'ilay ozina zay mitatao sy mitambesatra. Ohatra anankiray ity, ndre mandeha nisy vehivavy maromaro mpiravavy tonga tao amin'ny broko. Raha tsy diso ro tadidiko fa efatra amin'ny rahavavy izy ireo. Dia reo mpiravavy maromaro reo rehefa tonga tao amin'ny broko dia ny tantara olana izy, olana zay tena mahavery fanambola velona azy ireo, olana zay tena mahavery hevitra azy ireo.
ny atony atokava tao moa satria nandray ny torotenina ataoko tamin'ny radio zareo tamin'izay dia tokasaina hoe tena misy tsy mazava ny amintsika andoatsika anatona an'io fiangonana io andoatsika iresaka amin'io pastera io dia zay ny natokavany tao amboroko tak'izao zany ny olana nisy tamin'izy mirahavavy reo tsy izy mirahavavy ihany moa zany nanana an'le olana fa izy mpiray-tapo mihitsy zao ny tantarainy maromaro mianadazy zahay ozy izy misy eto Madagasikara mipetraka misy any Ampitandranomasina mipetraka dia izahay maromaro mianadareo a ny akamaroanay tsy nisy miteraka zany hoe tsy neteny toejazy na lehilahy io na vehivavy io tsy netinazy taranaka ny akamaroanay dia antitra ihany zay amin'io a efa 20 taona maherikely teo daholo a izy efatra mirahavavy tonga tao dia tapa-kevitra zany zahay ozy izy sasany aminay tapa-kevitra sasany zany mbola tsy tapa-kevitra fa reo izay tsy nahazo zaza tsy niteraka tsy nahazo taranaka dia anangan-jazy normal mba tiana taranaka izy mba tiana na zanaka hotaizana ao an-trano izy mba tiana taranaka izy mba andova zay arenana andova zay fananana dia zao ny zava-doza nitranga taminy tantarainy tamiko tao amboroko rehefa efa-bolana 5 volana any hoany 8 bolana any hoany indrindra ka tahorinany fahavitany taratasy tahorinany fahavitany taratasy ara-panjakana hoe voatsangana ty zazy ity dia maty ny vadin'izy ireo zay nanangajaza zany dia maty ny vadiny dia tany ambolohany aloha dia ohatrany hoe fifandrifinjavatra zavatra mety mitranga dia atahoana fa zay zany a sitrapony tompo fomba fitenin'ny olo zany zay dia inkeo nisy anankiray nanangan-jaza dia volana vitsivitsy tateoriana indrindra hoy a taoriana fahavitany taratasy ara-panjakana maty ndray vadin'ilay anankiray dia efa nanomboka tonga saina hoe fa maninona azy fa misy inona hoe zay nanangan-jaza dia maty fa dia mbola toy ihany nisy nanangan-jaza indray dia maty ndray vadin'ilay nanangan-jaza teo zany zareo fa tena varaotsana ny varaotsana tena terakovitra hoe fa misy inona ato amintsika misy inona ato amin'ity taranaka ity a eo no hoe sady tsy nahazo taranaka tsy nety niteraka zay nanangan-jaza indray dia mbola maty indray mivadina ry havanao ohatr'y zany mihitsy a ny ofisiana ozina eo amin'ny olona na eo amin'ilay taranaka misy zavatra miverimberina ary zavatra mitovy ro zavatra miverimberina ireo ry havana malala amin'ny alalan'izay tantara netiko ao anareo zay no tokony hamataranareo ny fiainanareo hoe ozona ve no ambadika ty aretina mahazo ahy ity zay fantsaboana fa tsy mety sitrana mety efa nanavana fametratana fa tsy mety sitrana ozona ve no ambadika ty olana menjady amiko ity efa netiko mambavaka fa tsy mety misinda tsy mety miala efa nanaovana vavaka na rana fifadikanina mihitsy fa tsy mety misinda tsy mety miala ianao no afaka ilaza hoe tena ozona no ambadika ilay aretina na ozona no ao ambadika ilay olana fa izao nefa mivaovao mafaly entiko antsika rehetra fiangonana tonga manarika ty fotoana ity azo tapahana sy voanana amin'ny anaran'i Jesosy zany ozon'izany raha toka misy an'izany eo amin'ny fiainanao azo sitranina ialo aminao lay aretina nentin'ny ozona raha ohatra ka marary tokoa ianao tonga etiko ary ozona no ambadika izany aretina izany azo esorina ikipaka iala tanteraka zato isan-jato eo amin'ny fiainanao ny olana raha toka fantatra hoe tena ozona no ao ambadika izany olana izany ny atony ty fotoam-pivavana androany ity dia nataon'Andriamanitra nisy satria tian'Andriamanitra ho afahana daholo isika rehetra manarika an'izao fotoana izao amena amena tian'Andriamanitra ho afahana isika rehetra manarika ty fotoam-pivavana ity na manao sy manahoana karazana ozona hoe ozona totra aretina ve ozona totra olana ve
zato isanjato amintsika raha mangeta hita famonjena raha mangeta hita fanafana ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ho afaka ianao asioteka faran'izay mafy be alleluia ka ny lalana hitondranao ho amin'izany fanafana izany dia ireto manaraka reto samy mangila tsofina samy miaino tsara ary tsy vitany hoe mangila tsofa sy miaino fa samy mandray ny riko matsy vita ty fotoam-pivavahana ety zato isanjato amintsika na ianareo sambantoga eto na ianareo fa ela be no mivavaka tato amin'ity fiangonana refi androra kely ity ny riko ia dia ho afaka ianareo ary ho tantara vaovao tantaram-piananareo alleluia ary engane ka amin'ity taona ity ihany amin'izao 2 volana melony marana ny taona izao ihany dia fotsapanao fa izy tantara vaovao tantaram-piananao alleluia fisorantsika an'Andriamanitra tompoko satria efa hiasa eto izy amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alalan'izao teny izao dia andao hiteka faran'izay mafy ho an'Andriamanitra isika jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve alleluia ary ho atsika ny tokantrano any dia aoko fantatsika fa zao tenin'Andriamanitra etiko zao ary mivavaka ho ataoko rehefa avy eo dia ho tokany aminareo andaitra any aminareo ka ho afaka tokoa ianareo zay ny tokantrano any amen ka ny lalana voalohany zany na hoe digina voalohany hitondrantsika ho amin'izay fanafahany izay dia ity ny finoana an' Jesosy sy ny fananana an' Jesosy monina sy mitoetra ato anatsika aza raisina toy ny teny mazatra efa iain'ny sofinao zany teny zany satria matetika dia zay foana no ambarako amin'ny olona hoe mila mino an' Jesosy ilay olona mila mandray an' Jesosy ilay olona ary mila manana an' Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny ilay olona amen zava-poana daholo ny fanantenantsika tena zava-poana arabaky teny raha ohatra ka Jesosy Kristy lay zanaka latokan'Andriamanitra tsy to lay nampidiny tety ambony tany lay natao sorona teo ambony hazo fijaliana raha ohatra ka tsy mino an'izany Jesosy zany itsika tsy mino azy ho tompo tsy mino azy ho mpamonjy tsy mino azy ho vahaolana amina finjavatra rehetra dia zava-poana ny fanantenantsika tsy misy azon'Andriamanitra tao tena arabaky teny tsy misy azon'Andriamanitra tao fata fa misy ozina ianao ary le ozina mitondra retina le ozina mitondra olana fa tsisy azon'Andriamanitra tao raha fomafy teny dia hoe mifetanana fotsiny Andriamanitra tsy misy azona tao satria lay Jesosy Kristy zay nataon'Andriamanitra lalana ahafahany mamonjy ahafahany manavaka tsy inonao akory tsy noraisinao akory tsy mbola tafitra ao anatinao akory tsy mbola monina ao anatinao akory tsy mbola velona ao anatinao akory ka androany samy manapa-kevitra miassure ny fiainana fa Jesosy dia ao anatiny Jesosy dia monina ao anatiny ary ho antsika zay efa piditra anainy efa elabe no nivavaka tato amin'ity fiangonana ity tandremo tompoko so mamita teny na manaiky fitany divoly fa possible hoe Jesosy efa tsy ao anatin'ny tsony efa tsy monina ao anatin'ny tsony possible zany matoka amin'teny hoe possible zany satria misy tantara tahaka izany ao anatin'ity baiboly ity ato amin'ny bokyny apokalipsy 3 tantara fiangonana kristiana anankiray tany Laodikia ahoana ny baiboly efa nalohany vavany Jesosy efa nalohany vavan'Andriamanitra reo fiangonana tao Laodikia hainao ny dikany hoe efa naloha efa nesorin'Andriamanitra tao anatin'ny vavoniny satria tsy zakana ny zavatra tsy nety tamin'Andriamanitra ny ainan'izy ireo nisy toetra nisy toepanahy tsy mifanaraka loatra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainan'izy ireo ka dia nalohany vavany Jesosy ry zareo dia mazava ho azy fa Jesosy ihany koa tsy ao amin'ny zareo
dia matoa sorata satantary zany dia lazana amintsika hoe possible tompoko hoe efa niala tamintsika ihany ko ny devoly niala tamintsika Jesosy ary Jesosy nialantsy efa-tso amintsika intsony ka androany mba hahafan'Andriamanitra manamarina toroteny ataoko sy ny vavaka ho ataoko anareo rehefa avy eo hoe ho fanafananareo amin'ny ozina sora zavatra ratsy netiny ozina dia aoka samy andiny teny samy hamatatra ny fiainana hoe Jesosy ve mbola atao anatiko sa efa niala raha ohatra ka efa niala izy avere tompoko avereno azonao averina izy ary ianao afaka averina ny aminy ahoanao ny baiboly raha iverina amiko ianareo dia ho raisiko indray amenna raha iverina amin'Andriamanitra ianareo tsy mandaisa mba hitana tsy mila nareo ntsony piatsara velatsy fa raha iverina aminy isika ho raisina raha tsotsika izy miverena Jesosy eo miverena Jesosy eo ety eo tapa-kevitra anolo tena ho anao anolotra fiainako anao midira atao anatiko monena atao anatiko ako velona atao anatiko anao dia tsy salasalan'Andriamanitra fa zay mihitsy no nandrasany zay farapa-kevitra zay no nandrasany dia hitra ao anatinao izy zay zany basy ny fanafahana zay ho ataon'Andriamanitra androany Jesosy tafitra ao anatinao Jesosy monina ao anatinao Jesosy velona ao anatinao ary ity tena zava-dehibe tsy hoe mandritro fotoam-pivavana izao ihany no poritra anao maika anao dia hoe midira Jesosy monena atao anatiko fa atao vitan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia malala ny tenao anatinao ary malala ny zavatra hitranga rapitso ny afaka pitso atao vitan'Andriamanitra fa na dia vita ary ty fotoam-pivavana ity eny an-dalana dia mbola hitoetra ao anatinao Jesosy any atokantranonao any dia mbola hitoetra ao anatinao Jesosy any atoeram-pianarana any atoeram-piasana dia mbola hitoetra ao anatinao Jesosy tena ataovy zava-dehibe aminao mihitsy zay ary amin'ity taona ity dia atao vitan'Andriamanitra hoe mbola hitoetra ao anatinao foana Jesosy mandra-pialanao tomboty tany ity dia assuré foana ny fiainanao hoe mbola ao anatinao foana Jesosy amen mame antoka anareo aho fa na inona karazana ozina na inona zavatra ratsy efa netiny hoe aretina ve na olana ve ho hitanareo ny fiasan'Andriamanitra ho hitanareo voninahitr'Andriamanitra na dia miseho milay araka fitenin'ny olona aza izy ho afaka anareo androany ho afaka ianareo androany amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ho afaka ho afaka Alleluia amen dia ny lalana faharoa indray ahafan'Andriamanitra mitondra fanafana ho atsika malona ny ozina zay mita atao sy mitambesatra ka mitondra retina na hoe mitondra olana dia ity ny finoana fa efa tonga ozina Jesosy tamin'izy naantona teo ambony ny hazo fijaliana ny finoana fa efa tonga ozina Jesosy tamin'izy maty teo ambony hazo fijaliana enao tsara ke zao fanazavana ataoko anareo zao hoe tena tiatsika zanak'olombelona tsy misy avana io Andriamanitra tompon'izao rehetra zao io tiany isika ho afaka amin'ny fahotana tiany isika ho afaka eo ambany fanampany ozina tiany isika ho afaka amin'ny fanagadrana nataony devoly tiany isika ho tahiny tiany isika ho amin'ny fombiazana tiany isika ahita fandreseny ka ny lalana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'izany rehetrarehetra zany dia ny finoanan'i Jesosy ny fanekenan'i Jesosy fa izy efa natao sorona teo ambony hazo fijaliana ary izy efa mitondra ny ratsy rehetra teo amintsika mba tsy hoe ho amintsika intsony ary mizara ny sotany aminy ho ety amintsika zanak'olombelona enao tsara nge mikasiny amin'ny ozana zao ny resahako mikasiny amin'ny ozana ny resahako rehefa tonga dia tebony tany Jesosy dia natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony hazo fijaliana natolotr'Andriamanitra atao fanatitra teo ambony hazo fijaliana dia inona nataon'Andriamanitra fanampizay nalain'Andriamanitra ray lay Andriamanitra tsy to ny ozona teo amintsika tsiraray avy isam-batan'olona nalaina dia ny bataina ny esorona
na inonino karazana osina io nalainy batainy dia nasainy netiny Jesosy tamin'ny Jesosy nahantona teo ambony hazo fijaliana. Ary ireo zavatra ratsy ihany koa netiny osina teo amintsika toy ny aretina, toy ny olana amin'ny karazana dia nalainy Jesosy ihany koa no batainy niala tao amintsika dia nasaina netiny Jesosy tamin'ny Jesosy nahantona teo ambony hazo fijaliana. Zao mantsy voasoratra ao amin'ilay Galatiana toko 7 teo 7:10 voaozina zay rehetra miantona ambony hazo. Voaozina zany hoe nataon'Andriamanitra tonga ozina zany Jesosy satria ny ozina nazo antsika rehetra hatramin'izay sy ny vokatry ny ozina nasain'Andriamanitra nolanjain'i Jesosy, nasain'Andriamanitra netiny Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia hoe na iza nazovy mino a Jesosy fa izy ny tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary manana azy mona sy mitoetra ao anaty. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe na iza mino fa efa netiny efa tonga ozina Jesosy, efa nasain'Andriamanitra netiny Jesosy daholo ny ozina mpazon'olombelona rehetra. Ny iza mino an'izany miaraka amin'ny vava amin'ny teny dia misy herin'Andriamanitra mitondra fanafahana an'ilay olona mba ho afaka amin'ny ozina. Halleluja, halleluja. No zany manetana antsika rehetra tonga eto aho hoe raiso zany tenin'Andriamanitra izany ho teny tena marina ary teny tena hoe tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Raiso zany ka dia androany misaoran'Andriamanitra ianao fa le ozina zay nitatao teo aminao hatramin'izay niaraka tamin'ireo zavatra ratsy netiny efa tsy misy an'izany tsony eo aminao. Aiza le ozina efa netiny Jesosy tamin'izy vombo teo ambony hazo fijaliana. Manomboka amin'ny fotoana inonao sy anaikanao an'izany rehetra izany tonga dia misy herin'Andriamanitra manafaka anao. Asioteka mafy be. Halleluja. Fanamafisina zany dia izao ahoana Jesosy Jaona toko 9:12 dia ho fantatra rany marina ary marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe manomboka amin'ny fotoana fahatarana marina rehetra amin'ny manomboka amin'ny fotoana tena inonao an'le marina rehetra dia misy herin'Andriamanitra manafaka anao tsy ho andevo ny ozina intsony. Amen, amen. Riavana malalo androany dia tsofoko rano ianareo na iza mino an'izany teny nambarako izany amin'ny anarana Jesosy tsy milanja ozina intsony ianareo. Amen, amen. Ary ireo zavatra ratsy netiny ozina toy ny aretina miala aminao zany. Ireo zavatra ratsy netiny ozina toy ny olana miala aminao ihany koa zany, miala aminao ihany koa zany. Dia ho tanteraka ilay Korintiana 2:10 manao hoe koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny tantara teo aloha, efa lasa ireo zavatra ratsy teo aloha, indro tonga vaovao ireo. Amen. Aoko fantatsika rehetra fa anisan'ny tena programan'Andriamanitra nge dia ny anavaka ny olona rehetra zay mino an Jesosy amin'ireo olona tsy mino an Jesosy. Anavaka ny olona rehetra zay tonga ao amin'Andriamanitra amin'ireo olona zay tsy mbola tonga ao amin'Andriamanitra. Zay mihitsy programan'Andriamanitra. Ary raha tsy zany ve hiteny ny Baiboly any boky Malaki dia ho hitanareo indray ozy izy ny tsy fitoviny marina sy ny tsy marina, ny manompo sy ny tsy manompo. Tian'Andriamanitra ho avahana ianao. Amen. Malahelo nge Andriamanitra mahita ny fiainantsika tsy tena mbola miavaka loatra raha oharina amin'ny fiainan'ny olo zao tontolo zao hoe tena malahelo Andriamanitra hoe ianao olon'Andriamanitra, ianao efa nandrain'i Jesosy kanefa indrisy fa mbola mitovitovy amin'ny olona zao tontolo zao ihany zavatra iainanao eto ambony tany ity amin'izao fahavelomanao zao. Mbola ao anatin'ny matsapa-tena mikikakika hoe tena mikaikakika hoe tena tsy afaka olana, mikikakika mikaikakaika hoe tena mijaly loatra amin'ity aretina ity. Malahelo nge Andriamanitra eny amin'izany satria tsy nomanin'Andriamanitra ao amin'izany. Ary le fotro problema tsy any amin'Andriamanitra fa avy amintsika. Le finoantsika mihitsy no tsy mipetraka, le fatokitsika an'Andriamanitra sy ny teniny no tsy mitombona tsara.
anika dia tsy hitan'Andriamanitra zay atao mba hitondrana fanafana ho anao. Zay le zava-misy ka engany ka amity androandroany ity 100 isanjato amitsika na iza dia andray fanafahana tena ho afaka ka na dia manana ny heriny azy ny ozona dia hiala izy, hiala ny aretina nataony, hiala ny olana nataony. Ho tanteraka zay manao amen mafy be. Halleluia, amen. Lalana anankiray anko fatelo everiko fa zava-dehibe dia ny finoanao fa marina tokoa ny tenin'Andriamanitra ary marina zay fantatrao no anafakanao. Araka ilay nambarako teo hoe Jaona 9:12 dia ho fantatrareo ny marina ary marina no anafakanareo tsy ho andevo. Ka androany anampy anareo ho anareo zay nanana zay finoana zay hoe efa nentin'i Jesosy ny ozina teo amiko sy ireo zavatra ratsy nety ny ozina. Anampy anareo ary ny fanampiko anareo dia ny fampiarako ny teny nataon'i Jesosy. Ahoana Jesosy? Na inona vahanareo ty ambony tany vako ny vahana any an-danitra, na inona fehezanareo ty ambony tany dia fehezana any an-danitra. Zany hoe ho any mpanompon'Andriamanitra dia fanomen'Andriamanitra fahefana fa zay tapahana ety ambony tany dia ho tapahana any an-danitra, zay fehezana ety ambony tany dia fehezana any an-danitra. Ka androany zany no ataoko dia tena hanapaka sy hanafoana 100 isanjato andre ozina tatao tao fiainanao, ozina tondra aretina vely izy, ozina tondra olana vely izy, ho tapahako sy foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany matoky aho fa ho amarin'Andriamanitra zay vavaka ataoko zay dia ho afaka ianao, asiteka fara zay mafy be. Halleluia, amen. Ianareo zay maratoka eto zany na aretina viazy na aretina viazy, indrindra fa aretina avy amin'ny ozina, aza mirorosaina, aza misalasala. Androany ny fotoanan'Andriamanitra natao afaka ianao, natao sitrana ianao. Halleluia, aza miandry fametran-tanana, aza miandry vavaka spesialy ataoko anareo fa natao zao fotoam-pivavahana izao dia fa afaka manateny anareo fa ho sitrana amin'ny aretina misy. Tahaka zany akory ho anareo zay manana olana, magaga nge ny Andriamanitsika riavany, tena magaga izy, tena vita ny mamaolana, tena vita ny fomba tsy takatry ny saina, tena arabaky teny. Za zao hoe dia matsiaro ny tantaran'ireo mpianatra. Indray andro dia ho Jesosy tamin'ireo mpianatra, zao ny tenin'ny mpianatra tamin'i Jesosy, mpampianatra eo atelona izay niaraka tamintsika teto ny vahoaka, lany ny vatsy, lany ny sakafo. Ny andro teo efa hariva raha vao ny vahoaka mba hitady sakafo, hitady hanina any an-tanàna. Dia ina ny tena nataon'i Jesosy? Omenareo hanina ireo. Taitra reto apôstôly, inona ahoana na ianareo ve ny tenin'ny mpampianatra teo? Omentsika hanina hoandreo. Aiza na tentsika ahitantsika sakafo sahaza andreo olona be dehibe ireo? Olana zany baika omeny Jesosy tsy maintsy tanterahana, kanefa aiza sy sakafo omenandreo olona be dehibe ireo? Dia nitodika tany Jodasy ny namana. Namana Jodasy manao sy manana ny vatsitsika ao. Jodasy tia ny kitapo tsy misy ninnininy, fongana foana, satria Jodasy no mpitazona kitapom-batsy. So ihany fa nisy tovolahy anankiray tao, Andrea no anarana. Dia ozy izy, mpampianatra eo, ity misy participation kely, mofo anankidimy trondro sombotsombony zay tato amiko tato. Kanefa moa vita inona io? Entre parenthèse ho antsika rehefa mba misy fanentanana antsika amin'ny zavatra zay atao, aoka hiparticipe foana ianao. Aza mba isan'ny tsy mandray anjara ianao. Indraindray tsy matetika mahazo ny olona dia hoe zay tsy manana, zay sahirana. Fa aleo anjareo zay mba manamanana zany, tsy atopoka aza mamita tena amin'izany ianao, fa zay kely anananao eto ho fandraisana anjara, fa ny kely anananao eto no mandray anjara no tain'Andriamanitra mahatonga anao hanana ny ampy. Fampianarana manokana zany fa dia hanerin tsika no miresaka any amin'izay.
fa antara-parantery fotsiny zay dia ohatety ho Jesosy tonga dia nataony fisaorana saotra n'Andriamanitra Jesosy vita ny fisaorana dia nimenandreo mpianatra teteteo reto a zarazarao ho andreo olona be dehibe ireo dia tamin'ny voalohany angamba tsy voatosoratra mola izy fa angamba manolo repetera sy namany hoe fa ahoana koary ty ahoana ny zarana ty amin'reto olona be dehibe reto fa nyzaraina tokoa le izy akory zava-mahagaga voko daholo ny olona rehetra nefa 10,000 nisan'ny lehilahy fotsiny miampy ny zaza amam-behivavy ary ankoatran'izay gaga repetera sy ny namany fa mbola nisy ambony 12 fotsipika hitanareo amin'izany zany zava-mahagaga ataon'Andriamanitra ka soratany sa tantara zany mba entina mandresy lahatra atsika fa ny Andriamanitra evavatsika dia Andriamanitra mpamaolana Andriamanitra mahavaovaolana ampandefeny fotsiny sainao zay pirorosaina ny sainao zay misalasala fa oka ino anao oka toty anao fa efa manana an'Andriamanitra mpamaolana ianao Alleluia Alleluia ka androany hivavako anareo ho tapantsika ny osina tondra retina ho tapantsika ny osina tondra olana ary ankoatran'izany hivavako anareo ihany koa aho hitsodrano anareo mba telo ho fitahina ny fiainanareo amin'ity taona ity satria mampaheringeffa zao ny teny natao amin'ny Paoly apôstôly Galatiana 4 hoe tonga voaozina Jesosy raha nantona teo ambony hazo hainy Paoly apôstôly mihitsy famarina amin'ny Baiboly famarina ny Andriamanitra hoe nalain'Andriamanitra ray le ozina teo amin'ny olona dia nasaina netiny Jesosy ka rehefa niala teo amin'ny olona le ozina dia miala miaraka amin'izay ihany koa ny aretina netiny na ny olana netiny ka rehefa miala le aretina miala le olana dia ahoana ho le tolo le teny Galatiana 4:7 mba ho tonga eo aminareo ny fitahina any Abrahama zany hoe no le ozina zay mbola nitatao teo aloha tambesa teo aloha dia tsy afaka notonga tamintsika ny fitahina avy any amin'ny Abrahama fa rehefa niala ny ozina niala le rosarotra ratsy nentin'ny ozina dia ho tonga amintsika ny fitahina any Abrahama andao veritsika vakina le teny mba ho azonareo tsara ny voasoratra Galatiana 4:13-14 Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina monjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny hazo eno tsara tapa 17 mba ho tonga mijedilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina zavatra hitranga androany zany dia zao hoe zay rehetra mahatsapa-tena fa afaka le ozina niala niaraka tamin'izay koa ny aretina sy ny olana netiny ho any zay rehetra mahatsapa-tena hoe afaka tak'izany no ny finoany dia isy solony zay zavatra zay ary ny solony dia le fitahina any Abrahama possible ke zany fiainantsika amin'ity taona ity mety be ara-baky teny ianao zany mampino tena hoe efa zatra resy efa zatra tsy naomby efa zatra nanana fiainana ohatrany hoe tsy tavavoaka asa Jesosy zany fahazaran'izany fa midira amin'ny fiainana vaovao hoe tena possible amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina aho ho tahina zay menakavy tsy ho takatra ny sainao mihitsy ny fitahina ho ataon'Andriamanitra ho anao tanteraka amin'ity taona ity zany ho tanteraka amin'ity taona ity zany Alleluia riavanao tsy haiko intsony zay tena andreseko lahatra anareo fa zaho zay mijoro eto dia mijoro amin'ny pasahiny amin'ny mampanompon'Andriamanitra fa tena isy fahasoavana be mihitsy ho ataon'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona ity ka raha azoko namboarina ny fonareo na amboariko ny tefeko dia tena no tefeko isabatan'olona fa tsisy azoko atao zay ny nambarako inoko fa niasa tamin'izay tezay Andriamanitra ny anjaranao mandray ny anjaranao mino ary raha mino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ho tanteraka zay manao mainina mafy be Alleluia andao atsika amin'izao fotoa zao hiaraka hivavaka tena hivavaka voalohany hisaotra an'Andriamanitra isika tena hisaotra raha-baky teny ny amin'ny fitiavana io Andriamanitra io
hoe ny fitiavana ny anavitra, fitiavana ny anafaka amin'ny osina, anafaka amin'ireo aretina sy olana nentiny osina, misaotra an'Andriamanitra isika. Ary ho antsika izay tsy mbola nandray an' Jesosy raiso izy. Ho anao izay tsy mbola siora tenanao fa efa anatinao Jesosy ampidiro ao anatinao izy. Vitsy zay dia tiako ny vavanao isokatra hoe tsy natao hoe toetra amiko intsony ianao riozina fa za mino fa efa nalain'Andriamanitra tamiko zany dia nasain'Andriamanitra nentin' Jesosy ka dia tsy misy ozina intsony eo amiko. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tapako zay mety contrat tany aloha tany natokany ty oziny ity tato amiko. Tsy hiverina amiko intsony ozina io. Ohatr'izay ny vavaka ataonao, ivavakantsika rehetra azy. Ho anareo vaovao dia sokafy ny vavanareo. Na dia misy kasibosy ary ianao, sokafy, mivava be, mivava mafy. Mivava be ianao, mivava mafy ianao. Samy mivavaka, samy mivavaka. Misaora an'Andriamanitra. Misaora an'Andriamanitra. Ny amin'ny fitiavana lehibe efa nitiavany antsika. Misaora an'Andriamanitra. Ny amin'izay fampianarana nomeny anao zay fa efa nasain'Andriamanitra nolanjay Jesosy ny ozina. Nasain'Andriamanitra nety Jesosy ny ozina sy ny zavatra ratsy nety ny ozina. Possible sitrana anao androany. Possible afaka ny olana fiainanao androany. Possible isokotra ny lalam-pitahiny ho anao amin'ny ty androany ity. Samy mivavaka araka izany. Samy mivavaka araka izany tsika. Samy mivavaka araka izany tsika. Halleluja, halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra. Lehibe ianao Andriamanitra. Ianao no mpamonjy anay. Ianao no mpamonjy anay noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ka dia miala aminay ny osina. Miala aminay ny osina. Miala aminay ny zavatra ratsy nety ny osina. Afaka izahay androany. Afaka izahay androany. Halleluja, halleluja. Misaotranao Andriamanitra. Misaotranao, misaotranao, misaotranao. Misaotranao Andriamanitra. Misaotranao, misaotranao, misaotranao. Dia mangina daholo tsika rehetra dia akipio ihany masonao. Apetrao eo amin'ny fonao tananao. Andriamanitra, mifono aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ireto fiangonany reto. No Jesosy Kristy zanakao zay efa maty ho any eto ambony hazo fijaliana. No Jesosy Kristy zanakao zay efa nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana. Nalevina, natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Nasantritry ny tanakavanao Andriamanitra dia mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo aminay ianao. Tsy misy avana na dia olona ray ary tonga eto fa amindreo fo daholo. Ary androany afafiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay ra Kristy Jesosy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ho famelan-keloka, ho fanadiovana ny rehetra. Andriamanitra, tia ny tsiraray avy ianao. Ary amin'ny ty androany ity amarina ny voasoratra fa efa nalainao ny ozina sy ireo zavatra ratsy nety ny ozina toy ny aretina, toy ny olana, dia nasainao netin'i Jesosy Kristy tamin'izy naantona teo ambony hazo, tamin'izy vombo teo ambony hazo fijaliana. Ataovy mino izay rehetra toka eto fa tsy misy ozina mitoetra aminay intsony. Ataovy mino an'izany zahay. Ataovy mino ihany koa fa tsy misy zavatra ratsy nety ny ozina intsony eo amin'ny fiainanay. Afaka androany izahay. Voavonjy androany izahay. Misaotra tompo. Apetrao amin'ny fonao ihany ny tanana. Dia saintsaina fa tia anao Andriamanitra ary amin'ny ty androandroany ity no Jesosy Kristy zay miaraka amintsika eto
dia ho amarinina izay teny nitoriko sy nambarako taminareo zay. Ho amarinina izay, ho amarinina izay. Raha mihina anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Ary ho fanampiako anareo dia ho tapako ny ozina, ho fanako ny contrat izay ny fanaovan'ny tany aloha tany mba hiala ny ozina sy ny zavatra ratsy nety ny ozina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tapahana ny ozina, voanana ny fisiny, ary raha zavatra ratsy nety ny ozina, esoriko, ongotako, miaraka ny vava amin'ny teny, tsy hoe ho amin'ny reto olon'reto intsony, satria efa nekeny Jesosy ny nitondra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tapaka ny ozina, voana fisiny, ary ny devoly izay niara-niasa tamin'ireo ozin'ireo, androany miongotra tanteraka amin'ny tenan'ireo olon'ireo, tsisy mahazo mijanona amin'ireo olon'ireo na dia anankiray azy na inona karazana devoly. Zao dia zao miala, ary miala amin'ny fiamahery satria resy, miala amin'ny ranomaso satria resy. Mifoha amin'ny anaran'i Jesosy, mifoha amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia miala, tonga dia miala, tsy misy mangatakandro. Efa tahiran'Andriamanitra ty fotoam-pivavahana ity, ny fanan'Andriamanitra fa eto, toetra eto ny fanan'Andriamanitra, manatanteraka zao vavaka ataoko zao izy. Miala ny ozina, tapaka ny ozina, fana fisina fana ratsy, raha zavatra ratsy netiny, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha, lasa mandeha, miafatrafatra dia mivoaka, miafatrafatra dia mivoaka. Kiale, kiale, agana, miala famahery, tsy misy mahazo mijanona, tsy misy mahazo mitoetra. Ho anareo any tokantrano, resy fanafahana, resy alko fanafahana, resy alko fanafahana, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afaka ny olona izay tonga eto, ho afaka ny olona izay tonga eto. Tsy misy ozina na devoly mahazo mitoetra amin'reto fiangonana reto. Kiale, kiale, kiala, resy, resy, miongotra, miongotra tanteraka. Samy mangetahita fanafahana, samy mangetahita fanafahana. Andro ray lehibe ho antsika ny androandroany, andro mpamonjeny, andro mpakasitrahana, andro mpanafahana, andro mpitahina. Resa amin'ny fahasoavana izany, resa amin'ny fahasoavana izany, resa amin'ny fahasoavana izany. Andriamanitra miasa amin'izao fotoana izao, milatsaka eto fanahy masina, anamarina an'izany ny hetsika nataoko izany. 100 isan-jato votsitra eo an-tanany devoliny fiangonana. 100 isan-jato, tsy misy ozina mitatao intsony aminay, tsy misy ozina mitapetra intsony aminay. Ary eo zavatra ratsy netiny, fogana, fogana, miala ny aretina, miala ny aretina, aretina mitova, aretina vatatena, aretina ny fo, miala, miala, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny marary, sitrana ny marary, sitrana ny marary, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olana ihany koa voavahy, voavahy amin'ny androandroany ity. Misaotra anao Andriamanitra aho, misaotra anao aho, misaotra anao aho. Halleluja. Mideranao Andriamanitro, falehibe, falehibe. Mbola petrao eo amin'ny fo ihany tanana. Miderana ho Andriamanitro, falehibe ianao. Falehibe, mideranao Jesosy, miderana Jesosy Tompo, magaga ianao, magaga ianao, amen, amen. Miderana
any masinareo araka ny teny nataony Jesosy hoy izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra na inona vahanareo ety ambony tany dia voahana any an-danitra ary na inona fehezanareo ety ambony tany dia fehezana any an-danitra ko amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako ampasahina amin'ny finoana fa ny fitahina ny Abrahama izay nambara amin'ny Baiboly dia ho tanteraka amin'ny fiangonana ity amin'izao taona 24 izao 2 volana mahery kely sisa dia hifarana tanteraka ny taona hivalina tanteraka ny taona ho avan'Andriamanitra ny ity fiangonana ity ho tahina ny tsiraray avy ataon'Andriamanitra mahomby ny rehetra ataon'Andriamanitra mpandresy izy Andriamanitra ho asianao eto ny voninahitra ao misaotra makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy andao hivavaka hisaotra n'Andriamanitsika ny amin'izay fahasoavana lehibe ho ataony amintsika amin'ity taona ity izay zay mety hisokabava zay mety misaotra n'Andriamanitra halleluia 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 misaotra anao Andriamanitra ianao no manamarina ny teny natao mpanomponao teo mahery vaika ny herin'ny teninao teo mamorona ny herin'ny teninao mampisy ny tsy misy io misy magaga ny teninao ary ny fanenao masina no mahatateraka zany rehetrarehetra zany halleluia halleluia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen halleluia ho anareo izay narary minofa sitrana halleluia matoky fa raha ny fifitosana teo aminao dia nialy zany raha narary lamosinao ka tsy afaka minotra fa tena mijaly be mihitsy ho ianao aretinanitra ity aza manaiky an'izany ianao mosesy 27 taona mbola natanjaka tsara mihitsy izy ianao koa zany a afaka no sitrana afaka ny atanjaka natao sitrana ianao ho an'izay nanana olana hatramin'izay dia fa atao veloma tsy veloma mandram-piona fa veloma mandrakizay dia ty ny afatra anankiray a amin'ity taona 24 ity a aoka hiezaka no tonga foana ianao hamonjy fotoam-pivavahana satria miditra mivalo ianareo tonga eto io dia fikseo mihitsy ny fotoananao hoe isky ny am'valo alahady tonga eto foana ianao aza mivadika hoe aloha hivadika kely amin'ny enina na hivadika kely amin'ny folo fa aoka hamonjy am'valo ianao afanay mandamina raha teo dia aza tapaka mihitsy mandritra nyity 2 volana farany ity fa Andriamanitra anao zavatra lehibe raha ho tapaka ary ianao asa mety amin'ny taona ho avy ianao vao mbo hanapaka kely fa ny amin'ity aloha dia aza tapahana mihitsy tongava foana ary aza tara paika ny amin'ny valo tokony efa andrainjara hideran'ny tompo anao amin'ny voninahitry ny tompo amen na zay ny afatrafatra apetrako amintsika fiangonana dia anankiray afatra farany satria maro aminareo no tahina tena anao mirakiny aminareo Andriamanitra tena hitetratra mihitsy anao misaotra Jesosy io taiza atao amin'ny fiainako mba tonga tahako zao no tonga tahako zao tonga zany ankehitriny tonga fotoan'Andriamanitra ankehitriny dia tandremo sao verin-dalana no ny fitahina dia verin-dalana no ny fiaina mahomby dia lasa manadino an'Andriamanitra ianao tandremo tena tandremo fa arakaraky ny tahinanao azy vao may aoka androso tsara ho an'i Jesosy ianao afanafoan'i Jesosy ianao tsy amaina mabe ve zany alleluia ary rehefa tahina ianao na minina taon'Andriamanitra mahomby a tandremo ihany koa sao dia ataonao veloma amin'ny fiangonana veloma rendrotra kely fa efa nahazo ny laiko a halleluia veloma aza atao an'izany ny fiangonantsika fa arakaraky ny sy ny fitahina dia tongava foana ianao tondra namana tondra olona tongava nareo hoe avianareo amen dia filazana manaraka fotoanantsika eto moa zany amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo amin'ny 12 amin'ny 2 dia asaiko ianareo ho tonga amin'ny 2 io zany ny fivoriana tolakandro ataontsika asaiko ianareo tonga amin'ny 2 maninona androany amin'ny 2 dia mbola isy fotoana spesialina eto tahaka ny nataontsika tamin'ny herin'ny androany resaka aminareo mikasiny amin'ny fanahy masina ary inoko fa ny fanahy masina hikotrika hiasa
ka na dia niafatra netiko androany maraina azy dia hoentiny ho tanterahana amin'ny fotoam-pivavana amin'ny roa io ka dia tongavy ianareo amin'ny roa orsa aza tara satria voafetra ihany ny amin'ny olona miditra atao am-piangonana fa raha tsombony trano tsombony toerana dia eo tokotany zany asiana seza any zany nareo a no mipetraka fa ifananamboatra seza be deabe a dia ray metatra ny tokotany ihany ka dia mba tsisy n'izay dia tonga avaloha ianareo zay le izy a zay zany tompoko dia mivoninahitra ny ho an'Andriamanitra andao no hira anankiray lo sika dia rehefa aveo a iroso amin'ny fandarana zay tokony mbola holazaina zany tsika andro mafaly ny androandroany a ka rariny raha andihy sika andihy totorepika inatrehan'ny tompo tsangana atsika tompoko Alleluia. Andao mbola mivoninahitra n'Andriamanitra tsika satria ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery sady zany e. Andao tsika mezana voninahitra zany ila zany. Lehibe ny Andriamanitra ay. Alleluia. Alleluia. Dia melohany marantsika ny fotoana
dia miarabany pasteur Hubert mivady moa zany tsika tonga eto a zay pasteur atsika miandraikitra fiangonana Refy any Belo sur Tsiribia. Izy mivady ireo zany pasteur atsika any dia miakatra Antananarivo moa zany zareo somary maka rivotra kely maka aina no renivona niseho tamin'izy ireny tamin'izy zareo zany tany amin'ny tanàna misy azy tany. Dia ho antsika fiangonana isaorana be dia be ianareo ny amin'ny fiarantsika nitondra mavesatra tamin'izy mivady araka ny fahenonareo tamin'ny herinandroany zava-nisy tamin'izy mivady ireo zany. Dia misaotra be dia be ianareo zany ny tenako avy misoty an'izy mivady ny amin'izay fitondrana ny enta mavesatra izay ny fitondrana mambavaka ihany koa. Dia irarentsika moa dia tsisy intsony zavatra ratsy zavatra loza tahaka ireny hitranga amin'izay mivadina amin'ny asan'Andriamanitra tany Belo Tsiribeny izany. Zay zany no apetraka amintsika rehetra ka dia samy ho tain'Andriamanitra ny itsika ho tain'Andriamanitra ny izy mivady. Dia hiteka mahafantompo isika. Dia famarana ny fotoana zany ny filazana apetrako dia androany hariva amin'ny 2 ilay nambarako taminareo teo fotoana miavaka mbola nasanantsika ho tonga satria isy resaka mikasiny amin'ny fanahy masina ho atao eto rariva. Fotoana andavanandro talata sy alakamisy dia tsy miova samy manomboka amin'ny 12 ora. Mbola azo lazaina hoe vitsy tena vitsy ny olona tonga mamonjy fotoana andavanandro kanefa ilaina ny famonjena fotoana andavanandro mampitombo finoana mamela fanentenana andraisana fahasoavana. Amen na. Dia izay zany filazana ny amin'iny dia ny par groupe rehetra dia mivory manomboka androany ny par groupe. Aza zatra ianareo hoe efa hatramin'izay moa mirava dia tonga dia mody fa zao zany par groupe dia mbola fanatona kely ianareo mba afana miomana ny amin'ny zavatra rehetra izay tokony homanina zany tompoko. Dia anjaranao chef de groupe no miantso ny ekipanareo hoe aiza nareo no mivory aiza nareo no miona. Zay zany tompoko dia farantsika ny fotoana ny arantsika teto andeontsika hitsangana saotra ny tompo. Andriamanitra ray malalo misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity. Misaotra anao zahay tamin'ny tondranao sy ny tantananao anay ka dia nisy fahasoavana nomenao anay teto no zaraina to aminay. Androany zany sao dia andeha hody mba hampasoavana izahay mba ny herinao mba ny fitahinao ary anao satra lehibe sy magaga tokoa ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo. Alleluia, amen. Dia izay zany tompo dia miratsika dia ho anareo le avato mba aty mivoaka mba faliany velany le miditra 10 miditra.